Miarabatsika ampiray-tanindrazana amin'izao andro zao. Misy ohabolan'ny vazaha zay hoe l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Zany hoe ny fahavaloko dia namako. Raha nahatsikaritra ianao, nisy fotoana nanakihana ny colonel Patrick any amin'ny fihetsiny, de nesoriko zany tao anatin'ny publication amiko satria ninona ny antony. Vao naheno aho hoe nesorina i colonel Patrick, de ny antony de le hoe satria izy tsy nanaiky ny gabraraka mikasika an'ireto karana reto, fa nanana fikasana hoe amerina ny karana ho ao ambanin'ny lalàna ny amin'ny fandavana hetra sy ny karazany moa zany. De namotati-bolana tany amin'ny Ramika tany ny karana, de zay ny antony nandroahana Ramika. Zany hoe misy tolona iombonana zany aho. Za moa fantatrareo fa io ny any tena zavatra edivako, de ny karana zany, fanjakazakan'ny karana ao Madagasikara ary isan'ny nanomboka an'izany de be de be no nandimby an'le izy taty aoriana. Zava-dehibe zany satria rehefa ny olona ohatrin'ireny nahazo fahefana izy no tendreny izy fa rehefa olona ohatrin'ireny zany mahafantatra hoe tsy mety kosa zao zavatra ataon'ny karana zao ny ary fanjakazakana meopapany nomena fahefana moa, de nasanandray andraikitra ngarainy, de iny nesoriny iny. Dikan'izany raisiko namana izy satria mitovy fomba fijery. Za moa ao anatin'ny resaka politika ty zany tsy mijery hoe iza ny couleur na iza, fa na iza. Raha olona ka miady manohatra ny karana, de namako izy zay. Na olona ao anatin'ny fitondrana io ary, na Ramika raha miteny hoe hanomboko zao de anao ady ho an'ny karana, de toanako Ramika. Tsisy olona namako mihitsy zany, zavatra tsisy anefa zany, satria na mahatonga an'izany tadidio tsara fa reo mpitondra fanjakan'ireo manomboka any ambony indrindra any, de ao amin'ny karana no mipetraka, tranon'ny karana, vilahan'ny karana no ipetrahan'izy ireo. Ny olona zay manana andraikitra any amin'ny business sy ny karazany eo ngako falidaya de tadidio fa mety isy karana. Ny karana no mamana volan'ireo amin'izao fotoana zao. Na ny minisitra zay mieritreritra azo enjana be ao tsy hanonona anarana, fa mbola karana ihany koa ny ao ambadika. Zay no nahatonga azy nanao volte-face izy ny fitenenan'izay niaro an'ny Kofalidaya. Raha tadiditsika tsara koa hoe nisy fandarana nataon'ny Fidèle Razarapiera sy Maître Yanitra tao amin'ny miara-manonja, zay isan'ny tena nanenjika miafan'ny Kofalidaya sy Raisa tamin'ireny lebizina volamena tamin'ny fotoan'andron'ireny, nananany zareo porofo moa zany. De zavatra magaga amin'izao mangina tanteraka Maître Yanitra, nefa ny ataontsika hoe zany zao numéro 2 ao anatin'ny gouvernement io, de mangina tanteraka. Ny prime ministre moa de fahitantsika hoe tsy miteny zany rehefa hoe karana no resahana, mangina tanteraka satria zay le izy. Ny zavatra ray fotsiny tiako tenenina aminareo de hoe raha tsy miala reo mpitondra reo sy firongony, ary zay olona rehetrarehetra na malagasy na ino io miraitsin-kombakomba amreo de raisiko fahavalo-pirenena izy. Zay ny zava-misy. Amin'izao fotoana zao koa nareo de mahita ohatra mibalina, misy balina kely fivovana seza sy ny fomba famindra ao amin'ity fitondrana ity. Hitantsika tsara zao ry Siteny sy Tino ka lasa manao bras dessus bras dessous, mibizobizo tsy hita fa any ambadika any mety misy any. Jereo tsara koa fa i Clémence zao lasa niverina TGV nidakany ray koa ny team, de misy ny fifamaliana sy ny karazany ao. Inona ny antony rehetra reny? Tadidinareo le teny hoe ny Sadeka manery ny fiverenan'ny Rajoelina any Madagasikara, ary zay no vao manomboka ny tetezamita, tena tetezamita. Zany hoe ny tanjon'ny Sadeka zany de amerina ny Rajoelina farafatarany amin'ny volana o. Tadidio daty teneny koa volana o. De izy no hitatana ny tetezamita miaraka no fiaraha mitatana amin'izay ndraiky io. Fa zany hoe zay lohany moa zany de izy no mahazo ny fandidina zany de manomboka matahotra amin'izay reto tompomena kely sy reto opportuniste rehetrarehetra reto, de manomboka manao fivadibadiana sezy io. Ny zavatra magaga nefa ny amin'izao fotoana zao de tsisy mahasamy teny hoe mpanohatra n'ity fitondrana fanavozana Jalambot ty reo mpatoko politika zay eritreretana ho matanjaka. Na ny team mara de milaza fa manohana n'ity fitondrana ity zay ka.
Niromara moa de fetanareo tsara iny namadika kiloty reny daholo lasa milelaka mikasy teny daholo am'izao fotoana zao. Zany ny atao hoe politika malagasy raha tianareo fantatra. Zany ny atao hoe politika malagasy ary zany no idivantsika. Zany no mila ravana satria tena tsisy mpanao politika matotra zany eo Madagasikara zany opportunité daholo fitadiavana seza. Nareo mpanao politika 300 tsy menatra akory tsy manana mpikambana ho ary momba nitovizana sy Razoky Rasta fijery hoe inona reto atoko politika tsisy ilavana azy mameno tanàna reto nefa de milaza hoe atoko politika andray fanapahan-kevitra ny amin'ny firenena. Ny olona aminareo raha tsy hitanareo izay anaovana azy ka andray fanapahan-kevitra amin'ny firenena ahoana. Fa de zay no tiako tenenina aminareo androany hoe zava-doza aloha nisy eo araky ny teniko raha mbola tafavelononga ara-joelona. Za tsy mandresy lahatra an'ireo olona zay manakina befatany fotsiny mpanohana rajoelona mpanohana zao tsisy raha raiko an'izany tenena foana rehefa reraka ve tsy angina. Fa za tena miteny anareo fa tsy maintsy atao zay anakanana an'izany zavatra zany ary tsy maintsy atao ny anakanana ny tsilatsahan'ireo olona zay efa nitondra atao amin'ny firenena io zay nandroba sy nizanizy zany tsy afaka ilatsaka ntsony amin'ny fifidianana manaraka. Mila olom-baovao Madagasikara. Zay no afatra kely tiako ampitaina aminareo androany manome toky anareo fa tsy maintsy andresy ny tolona ataotsika indrindrindrindra ny ady amin'ny karana io aloha de tena tsisy fiovana mihitsy tsisy ady hevitra io. Tsy maintsy olona miady amin'ny karana de manao antsoava andotsika hitambatra na olona ao anatin'ny fitondrana nareo na ivelan'ny fitondrana. Rehefa hoe karana sy ny fanjakazakany vahiny mila fongorona de ndao hiaraka manao antsoava aminareo na sivily na miaramila andao ampitovizina ny tadin-dokanga no satria ady ombona ny ty fa tsy aditsika samy rery. Zay fa de mankahira antsika rehetrarehetra de Madagasikara ho an'ny malagasy